qu'on a fait, c'était déjà quelque chose de beau, mais de recevoir cette médaille et de recevoir cette récompense-là, c'est vraiment émouvant et très touchant de voir ce qu'on a pu faire à la CAN. En tout cas, on espère que des vocations sont nées à la suite de la CAN et que ça va faire grandir en tout cas le football malgache. On sait que c'est pas forcément évident pour les joueurs ici de pouvoir jouer dans des clubs bien plus grands. Donc voilà, on espère en tout cas pouvoir ouvrir justement ces portes-là pour les futurs malgaches, les futures stars. Et si on peut les aider, ça sera en tout cas avec grand plaisir. Efa misokatra ity ny lalana zany dia voilà manomeza zay maximum ao anareo fa rehefa misakra nareo dia misy vokany foana. Manentana ihany koa za an'ireo bandy kely sy ireo tia baolina kitra malagasy rehetra zany efa manomboka misokatra ny lalantsika io dia mila miezaka tsika ary ny ezaka tsy azo moramora fa tsy maintsy manana fandavantena sy manana fefiny eo amin'ny fiainana dia eo no matafita. Anomana an'ireo katita kilitsika, anomana an'ireo zay mpanao baolina any amin'ny faritra rehetrarehetra dia zay ny zavatra ho atao zany manomboka eto zay ary ny asa manomboka androany koa ny fanomanana ny kanina manaraka dia anao zany tsika zao hifatona an'ireo azy joueur zay hofanina dia n'izao hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena manaraka ny eo atevenina. Ari zay ny teneniko hoe manatalentsika malagasy ary tsy maintsy tafita amin'ny fanatanjahantena. Non, par rapport à l'avenir, on va tout faire pour se battre pour avoir un avenir bien meilleur. On a su faire la part des choses pendant cette CAN. Maintenant, on espère que ça va continuer, ça va s'enchaîner pour que les nouveaux, quand ils vont venir, ils vont être bien et que tout le monde soit dans les meilleures conditions et que tout se passe bien pour nous.